Rabantsika namana mpakafia mozika sy gitara basy. Toizantsika amin'ity vidéo ity ny partie 2 momba ny ahaizanao basy raha ohatra ka vo izao mihitsy ianao ny kitika an'ito gitara basy ito. Raha te hijery tapany voalohany ianao dia manasa anao anao recherche kely eto amin'ity page lidien ity vidéo nataoko taloha. Fa aza misalasala mihitsy manisy réaction na ary manasa anao isabone n'ity page ity dia hitandreo vidéo manaraka zay ho publieko anao. Misy an'ireto karazana zavatra dimy reto zaraiko aminao. Voalohany ny olana dia ny tanana tsy mahatakatra. Atao amin'ny tanana ankavia rehefa tianao atakatra ilay ratsan-tanana dia sokafana lavabe ohatra izao dia ampanaovinao exercice ohatra izao io tanana io. Atsofoka eto dia atao ohatran'izao. Amizay mivelatra tsara ny tanana. Rehefa mitendry gitara basy tsika dia mila mivelatra tsara io tanana io fa tsy akombokombony izany. Amizay fotoan'izay afaka mitendry vitesse haingakainga antsika, afaka mitendry groove haingakainga antsika. Fa rehefa kombokombonao dia amin'ny fomba ahoana ary nanaovanao an'izany? Lasa voja be ilay tanana. Zay ny exercice voalohany. Dia rehefa te ho zatra an'izay ianao dia ampanarahanao an'ity tapany faharoa ity indray exercice anazarana tanana momba ny doigté. Ninona hira tendrentsika, na hira slow na hira mihetsiketsika dia mila avantsika tsara hoe ity ny position doigté avantsika mahatafavoaka an'io hira io. Ohatra hoe raha 5 cordes zao ny gitaranao raha arahanao izay conseil izay dia hitanao fa mora aminao mitendry basy. Rehefa mitendry basy zany tsika mitendry anaty hira dia tsy hoe tendritendrentsika fahatany fotsiny amin'izay tanana hitiavanao anazy eo ny apetrapetraka eo, tsy mety izay. Lasa voafetra be ny fahaizana raha izay, lasa misy zavatra tianao atao tsy vita. Ohatra hoe misy style tianao avoaka dia tsy vita satria ny tananao mibloqué an'ilay izy. Ito zao doigté position 2. Afaka atao miadana izay. Ny ré zao ny tonalité dia maka anaky ré octave tsika dia maka octave anankiray dia eo anao mitendry mivelatra tsara manao gamme. Efa haintsika ny gamme. Dia ny fahatelo dia izao. Ao anatin'ny gamme diatonique iny isika no mianatra ireto karazana note ireto. Ohatra hoe pattern de 2 notes ohatra, na pattern de 3 notes, na pattern de 4 notes. Raha 2 notes izy dia ohatra izao. Izany hoe isa roa, roa telo, telo efatra, efatra dimy, 5 6. Ny ilaina ny pattern iny dia ampiasaintsika rehefa hitendry rythmique. Izany zao raha ohatra hoe rythmique valse zao dia mety ohatra matetika isika rehefa hitendry basy dia maika hianatra hira tsara izay fa rehefa ny lesona no bazenao ianaranao hira dia vetivety ianao dia mahay karazana hira maro. Hatreo aloha ny vidéontsika fa ny faefatra sy ny fadimy toizantsika amin'ny vidéo manaraka. Partageo amin'ny namanao ity vidéo ity. Antsika lina ny courant ligne dia mandefasa message amin'ny WhatsApp io fa raisinay ampitiavana ianao dia apiko ianao raha misy teknika tianao ianarana dia afaka mifanampy tsika. Sotra tompoko.